Miaraba tokolasy tokovavy ho atsika isa tokantrano manaraka ity fandarana dinika eto amin'ny fahita lavitra sy ny onjam-peo MBS ity. Androany zoma fa 4 volana oktobra 2024 sy 2024. Ny tenako Faniry Razafanatany no manentana ny fandarana ary ireo teknisianina marobe izay tarihan'ny maestro atsika Faly Ramananarivo sy ry Tsiky dia arabaina ihany koa zany izay mandrafitra mandrindra ny sary sy ny feo amty alina ity. Arahanao mivatana zany amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary misy ny fandefasana ny fandarantsika amin'ny alalan'ny tambazotra sosialy dia ny Facebook sy ny YouTube izany. Androany dia ny safidy manokana satria anatin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina moa tsika amin'ny faha 1 volana Desambra ho avy izao ka dia ireo kandida pirotsaka ho fidiana tanora no ny safidin'ny fandarana mba hiakatsehatra hanazavazava ny anto na tonga an'izy ireo handray anjara amin'izany fifidianana zany sy ny mombamomba an'izy ireo ary ireo programan'asa izay heverina fa ho zaraina eny anivon'ny commune samy hafa eny. Mety tsy afaka mivalapatra be isika androany fa heverina kosa nefa fa afaka mifampizara amin'ny andiany voalohany aloha fa mbola ho avy ny fotoana maro samy hafa ary izay moa zany dia ezaka ny handamina ny fandaram-potoana. Telo mirahalahy be zao no vahiny CCC eto dia ny avy any Tsiromandidy Bovary Alain Patrick izay kandida ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izany commune movoatry Tsiromandidy izany. Eo ihany koa Rakotondrazaka Tokoniaina izay kandida ny antoko tiako Madagasikara etsy amin'ny commune Talatany Volonondry ary Mikael Rakotomavo izay kandida ny antoko tiako Madagasikara eny amin'ny commune Ivato. Fantatry ny rehetra mahavavady Madagasikara azy misy ny serana mpiara-manidina izany fa mbola maro ireo isesy vahiny eto ampiomaniko sady ianao izay ihany amin'ny tapany mahazo ny avaratra andrefana ny any mahitsy ihany fa tsy ho ela dia hiakatra eto Ranjalahery izay kandida ny antoko tiako Madagasikara. Ny kandida tanora tsy miankina kanefa anisany izay tsy nitsaraka amin'izany antoko izany sakaizan'ny tanora Bosco dia ho avy ihany koa ivahiny amin'ny fandarantsika avy any amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy ny kandida Ambohimangakely Tiavina Ratsimandresy, ireo kandida any amin'ny district na Tsimondroano ry Fandresena ry namana izay any amin'ny commune Anosizato, Ambohidrapeto, maro be izy ireo satria dia miezaka tsika zany manome sehatra ho an'ireo namana izay miantsehatra amin'izany fifidianana izany ka tandrifoko avy hatrany izay hiaraka amintsika mandritry ny minitra vitsivitsy amin'ity fandarana ity dia Mikael Rakotomavo etsy amin'ny commune Ivato. Miarabanao Mikael Rakotomavo, fantatry ny rehetra ny mika na ihany koa hoe mika tanora tiako Madagasikara, mika mafana ririnina maromaro kasikety ianao. Miaraba mika. Miaraba Faniry, mankasitraka amin'ny fitenenana. Voaloha teny aloha dia miaraba ny namana tonga eto Andriamatoa Bovary Alain Patrick avy ao Tsiromandidy. Miaraba ihany koa ny namana Toky Rakotondrazaka izay ao amin'ny kandida ao Talata Volonondry. Miaraba ny teknisianina rehetra eto amin'ny MBS. Indrindra miaraba ny mponina Ivato ao amin'ny misy anahako ao amin'ny commune Ivato. Ny manodidina rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana arabaina koa sika rehetrarehetra. Voalohany teny mamelateny kely Faniry mba ame fisaorana manokana aloha voalohany indrindra ho an'ny ratsa-mangaika ny antoko tiako Madagasikara hatrany amin'ny farany ambany hatrany amin'ny farany ambony, ao ny birao politika, ao ny solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny anarany antoko timo avy ao Ambohidratrimo Tomamy Rapindrina ary indrindra koa ny filoha mpanorona sy ny mpitarika ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Maroka Ravalomanana izay nanome toky ary nanome tsodrano feno ny tenako mba ho kandida eo amin'ny commune Ivato aéroport. Voninahitra lehibe ary raisiko izany ary mankasitraka indrindra. Avy hatrany tonga dia fanontaniana no mipetraka. Efa eny foana ny anarana hatramin'izay. Mika Mikael Rakotomavo, mika Mafana Ririnina, mika Jeune Team,
ary tamin'ny atsika rehetra zany na mafana na mangatsika hoan'ny raharam-pirenena dia lolarana mafana fo ary ao anatin'izay ny tim analamanga mihitsy ianao ampitarika izany iza marina moa zany Mikael Rakotomavo. Ya Mikael Rakotomavo no anarako ny Mika Semamao no afantaran'ny olona kokoa anara ohatra hoe eo Ivato. Zay no tena afantaran'ny olona bebe kokoa ny eny. Efatra amby 20 taona ny tenako 7 taona no niaina teo Ivato. Zany hoe tena lehibe teo Ivato tao amin'ny zanaka miaramila tao amin'ny Banino nisy anahako amin'izany ary taty aoriana ankehitriny eo amin'ny Fokontany K4 eo a Ivato eo amin'ny restaurant Semamao no misy anahako mino raha ohatra hoe samy eo Ivato ngamba tsisy tsy mahalala an'izay de efa teo no niainana hatramin'izay antaonany maro teo Ivato no niainana. Niasa ny mpandrarà eo amin'ny fitaterana ary eo amin'ny fizahantany zay no nataotsika ary nandrato ny fianarana momba ny fitantanana teo no niainana teto Antananarivo. Anarak'izany koa na nianatra ny teo amin'ny fianarana hoe lalao politika tsika niaraka tamin'ny zoky rehetrarehetra tao amin'ny antokotiko Madagasikara. Ela no niarahana tao ny tarika ny tanora tiko Madagasikara eo Ivato ny tenako ary sekretera jeneraly ihany koa ny tanora team eo amin'ny distrika Ambohidratrimo. Anisan'ny membre ny eo amin'ny Analamanga ihany koa ary indrindrandrindra membre ny com-team eo amin'ny commune Ivato ihany koa. Tanora vonona araky ny vaiko namen'ny filoha ihany koa dia nanaraka an'izay tsika hoe tanora ijoro tanora vonona ary say andray andraikitra mba ho fampandrosoana ny firenena fa tsy jery fotsiny araky zao zava-misy rehetra zao. Ya, tanora vonona andray andraikitra Mika, naninona no tsy fifidianana hafa no nisehatra tamin'izany Mika fa tonga dia andray anjara avy hatrany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao anatin'izany commune andeha ataontsika hoe marim-ponina, maro-orinasa, vavadin'i Madagasikara, anisan'ny tarafin'ny Madagasikara ihany koa amin'ny lalao politika maro samihafa. Anton-javatra inona reny nanosika anao irotsako ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Ivato? Lehibe dia lehibe tokoa raha ny commune Ivato ary araky ny teniko teo aloha hoe 7 taona ny niainako teo Ivato zavatra be dia be no hita tao anatin'izay. Fiainana be dia be ny hita na ny etape teo amin'ny Ivato ny fandrosoan'ny Ivato rehetrarehetra nandalo teo amasotsika daholo. Ny tsiry tao anatin'izay ny ambopo hoe andao mba handray andraikitra, andao mba hijoro fa tsy menimenina foana atsika tanora manko menimenina foana. Teo no natonga an'izay ambopo zay hoe hijoro. Nisy fotoana koa niasa tao amin'ny commune ako nitantana ny chef département administratif le juridique tao amin'ny commune ny taona 2024 hatramin'ny 2024. Nahitako ny zavatra tao amin'ny commune zay anisan'ny voamay tena nampitombo ny ambopoko hoe ndao hijoro, andeha hijoro andeha andray ny andidy. Fa ny fahitako an'izay dia mony hoe tsy tokony ohatr'izao ty commune Ivato tsika ty. Tokony androso lavitra noho izao ty commune Ivato ty. Tokony ho lasa lavitra izao ty commune Ivato ty. Fa mila vola marina, mijoro, ary sa andray andraikitra. Tonga dia isikotra kely Mika, mety tsy vitantsika androany le izy. Mba mihosombsombony kely ary very Mika fa programma ho zaraina amin'ny poniny Ivato. Sombosombony hoa fa sopapa rehetra moa zany mbola ny fampielezan-kevitra fa zay azonao mba resadresahana kely tsotsotra fotsiny amina hoe zao ny hevitry Mika Rakotomavo rehefa tonga na hoe ho zaraina mivoaka ny Ivato. Ya, marin'izay fanery. Ny
programa an'asa ny vina maro ny tao anaty programa fa ny mety hoe azo amehezatsika anazy de anisan'ny lehibe de ny tanjona lehibe de mba ho hivato mateonina hivato milamina hivato mandroso izay no tanjotsika ary mba tena ho fitantanandraray marina amin'ny rariny sitsiny izay no tiako hoentina satria araka ny teniko teo hoe nandalo tao anatin'izany commune zany ary hitako ny faiblesse ngamba ny lesoka ao amin'ny commune izany fitandranandraray marina mahitsy ary amin'ny rariny sitsiny no hoentitsika zay no tena goavana ya manome sombitsombony patiny kely moa fa maraparanatsika mika satria mbola hiakatra ihany izy mirahalahy zany Bovary Alain Patrick sy Toky Rakotondrazaka de ny aminy hoe mba te hiteny kely tanora ny be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra Fodiravalonmanana tanora ihany koa tsika no misehatra amin'ny commune maro samihafa ary raha ny fatapatatra ny candidat ny antokotiko Madagasikara eny ho an'ny firaisakeny ihany koa zany sy ireo miara-dalana aminy na tsy miankina izany tena tanora daholo amin'ny ankapbeany fa hita mika amin'le hoe fijoroantsika tanora mandray ndraikitra ny nivon'ny commune misehatra amin'ny fifidianana teo moa no napetraka hatrany amin'ny any ambony moa iny efa toromarikitsika foana hoe mijorory tanora tanora no aviny ty fireneny ty taratra koa nefany ny tanora ny ankamaroany menimenina foantsika ary tsika ny anisan'ny tena bebe ny menimenina na izao hoe jiro sy rano tsisy zao ary menimenina foana ny ataotsika fa mba inona ary mifandraisana andraikitra ao raisitsika eo ny mba hoe andao hijoro andao andray andraikitra toromarika avy any amin'ny président ihany koa zay ho atsika tanora ny fijoroana ny zava-dehibe fandraisanao andraikitra anatanterahana ny vina mba handrosoany ny firenena handrosoany ny tanàna mba hivoarany ny tanàna ihany koa eny ary maraparantsika mika dahoary mety manana teny zaraina amin'ny tony ny vato indrindrandrindra ianao fa zao manaraka atsika ihany koa ny eto tandrazana sy ny any ampitan-dranomasina any meo ary zay azo zaraina ao anatin'ny nitraraina roa ho atsika hivato teto vonina ny tanora hijoro hitsangana manetana atsika rehetra ako tsy vitako zaho samirery fa manantso atsika to andao ampina andao hifanometanana andao hirahintsika mba hitondra zany hoe hivato mandroso hivato vaovao zay ny tanitsika ny apetrako de hoe io anao maminao mamitsika mamiko hivato ary izay no filamitra tsy noetiko hoe mamiko hivato ka ho asandratro vonina nasandratra avo ny tanàna vonina hitondra avo ny vato mba ho miendrika marina iny hoe vavadin'ny Madagasikara zany hivato zany farany mika farany de farany tsisy atahorana reo ampifaninana ve matotsika ny joro de vonina marina hoe adiny hatrehany matoko samy joro de vonina ny hiady zay nefa ny matoa ho anahy manokana amin'ny mataona no manana ny zavatra tanjona ary matoa natao de fandresena ny tanjona tsy maintsy mandresitsika akasitraka avy hatrany isaorantsika Mikael Rakotomavo na mika chez maman mika Mafanaririna mika jeune team ary mika Zanakevato pietsiketsika ny vahiny teto amin'ny fandarantsika andray ny vahiny manaraka andray tsika dia ny namana Rakotondrazaka Toky Niaina evaitsy amin'ny commune Talata ny Volonondry akasitraka mika makatela faniry misaotra ihany koa na mesehatra trany ny tanora tohatry zao hoe misy fandaharana mba ahafahantsika tanora mampiseho sy mijoro marina ny ahafahana maneho hevitra makasitraka tompolasy tompovavy araky ny nambarako teo moa zany dia misy andreo tanora kandida zay mitovy amin'ny tena ihany
mandray anjara ao anatin'ny fifidianana. Rehefa avy nandray Mikael Rakotomavy isika izay mirotsaka ho fidiana ben'ny tanàna. Izy moa miaraka minisitra mpanolo-tsaina ao anatin'izany commune andresantsika izany dia Rakotorazaka tokony iany andray miaraka amintsika toky talata ny volon'ondry. Izy moa tsy mahafantatra azy raha mbola tanora tiako Madagasikara ary raha mbola mpivezivezy eny amin'izany commune talata ny volon'ondry zany dia mahafantatra tsara ny toky sarika tokony miresatra tsara, tokony mitsikitsiky ary toky any amin'ny fiarahamonina satria dia mpanao asa soa mitovy an'ilay raha namana tsy lavitra ny toky misy azy eny manjaka andriny eny Ambotrolo Mahitsy eny ry Bosco Sakaizan'ny tanora ry Yaranjala ery mbola hoe tsy tsika eto daholo zany satria maro aminareo no mandefa afatra ato aminay avy hatrany dia todika ato amin'ny toky ary miaraba toky. Ya, miaraba namana fianiry. Miaraba manokana ny mpijery ny MBS amin'izao alina izao. Ombako manana ny fiarabanandreo namana izay teo aloha dia i Baovola, Baovaria, i Alain Patrick avy ao amin'ny Tsiro Mandidyville zany ary eo koa i Mika avy ao i Vatoville. Ombako manana ny fiarabana manokana ny poniny talata volon'ondry amin'izao fotoana izao. Eny ary. Toky. Maninona no hoe etsehatra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna? Ya, maninona no etsehatra amin'ny fifidianana ben'ny tanàna? Araka ny efa fantatra dia ny tenako dia efa niatsehatra teo amin'ny sehatra politika ary efa niantsehatra ny fifidianana ben'ny tanàna tamin'ny taona 2024. Ny nahatonga ny tenako hirotsaka amin'izany fifidianana ben'ny tanàna izany dia ny fahitako fa iarahantsika malala ny eto amin'ny firenena eto Madagasikara dia hitantsika fa tena mahantra ny vahoaka. Hitantsika fa tapaka ny jiro. Maro zany ny olana maro samihafa sedrain'ny fiarahamonina ka eo anatrehan'izany nahatonga ny tena hijoro andray andraikitra eto amin'ny commune misy ny tena. Marina mety misy miteny hoe inona ny idiran'ny commune amin'izany, tena misy idiran'ny commune tokoa satria manana andraikitra goavana ny commune eo amin'ny fitantanana ny tanàna misy anazy eo amin'ny sehatra ara-ekônomika, ara-politika ary ara-tsosialy. Raha ohatra zany eny amin'ny lalana amin'ny lalam-pirenena fahatelo iny zany talata ny volon'ondry no mamarana ny commune Navaradrano. Inona ny mahasamihafa ny toky nirotsaka tamin'ny 2024 sy toky nirotsaka 2024 amin'izao fotoan'izao ao anatin'ny commune talata ny volon'ondry? Ya, marina ny voalazanao inona ny mahasamihafa. Matoa moa zany tena nirotsaka tamin'ny 2024. Tamin'ny anaran'ny antoko izy moa? Tamin'ny anaran'ny antoko tiako Madagasikara. Somary kely ny elan'elam-bato nisy anay tamin'ny taona 2024 sy ny ben'ny tanàna Perinasa. Eo anatrehan'izay dia rehefa nandeha ny fotoana nandeha ny 2024 raiky amby 2024 natao ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara dia nidina teny fotony tena tamin'izany. Na dia hoe nisy aran'ny tsy fahatongavana teo amin'ny toerana mahaben'ny tanàna dia tsy izay akory ny tanjona fa fampandrosoana ny tanàna. Ary teo anatrehan'izay dia nandeha teny amin'ny fokontanytsika nampandroso ny commune, nampandroso ny tanàna tamin'ny alalan'ny fanatanterahana an'ireo asa sosialy maro be toy ny fanatanterahana ny tetezana, fanaovana asa sosialy maro samihafa. Teo anatrehan'izay nefa dia nisy ny sakasakana maro samihafa teo anivon'ny commune. Izany hoe tsy afaka manatanteraka an'izay foto-drafitr'asa izay ny tena moa zany dia niezaka nanangana fikambanana association zany fikambanan'ny tantsaha mpamokatra. Io fikambanana io mba ahafahany tena miantsehatra ara-panjakana, ahafahana manao foto-drafitr'asa eny anivon'ny commune, ahafahana manao asa sosialy na dia efa nisy ary ny olana tamin'ny fanatanterahana izany association zany, fananganana izany dia mbola nisy ny sakatsakana maro samihafa. Eo anatrehan'izay dia nijoro hatrany ny tena andray andraikitra ahafahana mampandroso ny commune ny talata volon'ondry satria averiko ary tiako mampafantatra ny mpijery atsika fa ny fitantanana commune dia tsy fanatanterahana foto-drafitr'asa fotsiny ihany. Ny fanatanterahana foto-drafitr'asa zany azo ben'ny tanàna rehetra atao na iza tonga eo amin'ny toerana. Ary namana faniry tiako mampafantatra fa raha ny tenako ny eo amin'ny toerana ben'ny tanàna dia raha foto-drafitr'asa ny resahana dia atao hoe 5 taona mandaha ny ben'ny tanàna iray, ataoko hoe raha mahavita foto-drafitr'asa 2 isan-taona ny ben'ny tanàna mandra-patapitra ny mandahako izany mahavita foto-drafitr'asa 10 ka tsy izany no tany saina fa ny atao hoe fitantanana commune dia mila ben'ny tanàna manakaiky vahoaka.
mila ben'ny tanàna afaka mihaino ny vahoaka, mila ben'ny tanàna mba afaka mihaino le etaetan'ny vahoaka, miresaka ny vahoaka eny fotony zany tena ilain'ny olona any ambanivohitra satria tsara mampafantatra fa ny commune Talata Volonondry dia tena commune ambanivohitra. Ary zay no tena hitako tsy ampy raha eny amin'ny commune Talata Volonondry le fifaneraserana amin'ny vahoaka eny fotony. Zay tokoa fanontaniako toky, inona no mety hoe tena zavatra mampiavaka ny Talatany Volonondry mihoatra n'ireo commune atao anatiny, ndeha ataoko hoe Avaradrano aloha zany, Avaradrano fa ohatrany hoe andehanan'ny lalam-pirenena fahatelo fotsiny Talata Volonondry dia mijanona rehefa hividy koba sosisy, fa misy zavatra hafa ve ankoatran'izay zany? Ia, vao miresaka hoe Talata Volonondry moa zany dia koba sosisy mampiavaka anazy. Fa ny Angambadiany no tiako tenenina, fa raha commune ambanivohitra dia mitovy daholo. Zany hoe Tatsany 80 isan-jato. Ka avadiko kely le fanontaniana namana faniry, raha ho anahy manokana mety hampiavaka anahy dia ny ijeran'ireo Tatsa 80 isan-jato ireo. Raha ny tenako manokana, nianatra manokana momba ny resaka informatika licence moa zany ny tenako, dia avy eo tao aorian'izay nandalina ny resaka développement local zany, nianatra momba ny développement local zany hoe fampiroboroboana ny eny fotony. Tao aorian'izay rehefa niala teo amin'ny commune ny tenako ny taona 2024 dia maro ireo mpamatsy vola tonga dia niaraka naka ny tenako zany tamina projet. Dia niditra tamina projet ray izay ny tenako le intitulé an'le projet moa zany na amin'ny teny frantsay dia mobilisation ana ressource propre amina commune 70 eto Analamanga. Zany hoe fampiroboroboana ny fampidiram-bola eny anivon'ny commune ety fotony zany. Commune 70 ny sanay tamin'izany teto Analamanga, ary ny tenako assistance suivi évaluation tamin'izany projet zany, ary responsable accompagnateur communal tamin'ireo commune 70 teto Analamanga ireo. Dia nisy telo tany Ambanja. Teo amin'ny ray volana teo ny tenako tany Ambanja, nanampy an'ireo ben'ny tanàna, nanampy ny ben'ny tanàna mpanampy, nanampy ny mpiasa ny commune ny amin'ny fomba ahafahana manetsika ny fampidiram-bola eto anivon'ny commune. Satria araka ny fantatsika ao anatin'ny lalàna 2014-020 dia ao no ahitantsika an'ireo fidiram-bola ny commune, dia araka izany dia lalàna ny arahana tsy afaka mivoana ao anatin'izay fampidiram-bola ny commune izay ny commune. Dikan'izay mahazo mahatoky ve ny vahoaka ny Talatany Volonondry raha hitoko ny tonga eo fa amin'ny andro ny hafa mihitsy ary hanana tena n'izany hoe commune tena hosangana zany ao Avaradrano ilay oritsahanao? Za zany eto dia miteny tena commune maromaro no napiako, ary ankoatran'ilay projet niantso anahy commune Ambatomena, miantso anahy commune Manandrina, be da be zany ny commune miantso anahy. Teo zany ny tena mampihetsika ny Ambohipo hoe ny tena moa manampy an'ilay commune hafa dia ny commune ny tena indray ve no atao faralahy, ka izay ny tena nampihetsika ny Ambohipo ahafahana hampandrosa n'ity commune misy antsika ity. Tena nanao ny foto-drafitr'asa ny ben'ny tanàna teo aloha ary isaorana anazy zany, fa araka ny teneniko teo hoe tsy ny fanatanterahana foto-drafitr'asa ihany no hitantanana ny commune. Ary eto dia amafisiko fa raha zany eo amin'ny toerana dia tonga dia hiditra makasika ny vinako mety ho anontaniana ao am'izany. Dia miteny zay azo tenenina. Ny raha makasika anahy manokana ny vina tena ho ataoko zany raha zany eo amin'ny fitantanana ny commune dia ny atao hoe resaka développement économique local. Zany hoe mifampiroboroboana ny resaka ara-toekarena eny fotony. Zany hoe maro ny tetikasa manko misy karazany namana faniry, misy ny hoe tetikasa ara-sosialy, misy ny tetikasa ara-ekonomika sy ny sisa. Fa raha ho anahy manokana dia ampiroborobo manokana io tetikasa ara-ekonomika io, satria maninona mahantra le vahoaka ary tena manana didy ny commune eny fotony mampiakatra ny fampidiram-bola ny fokontany sy ny ponina misy anazy. Ohatra fotsiny amin'izany be da be ny projet économique, ao ohatra ny barazy. Ohatra izay zao koba sosisy ny mampalaza anay. Tiako tenenina zany hoe ataonao izay hampiakatra ny fari-piainan'ireo vahoaka ireo mba ahafahany mandohetra. Tsy hoe terenao ireo olona ireo andohetra, fa ahoana aloha ny fomba ahafahanao mampiakatra ny fari-piainan'ireo olona ireo mba ahafahany mandohetra. Dia maro ny tetikasa ara-ekonomika. Koba sosisy ohatra ny resahako teo ampianao ireo olona ireo. Raha zany eo amin'ny toerana ben'ny tanàna tonga dia atsidiko sady ho anareo mpivarotra koba sosisy hanamora ny
fampidirana an'ireo akora fototra ampiasaina amin'ny fanamboarana koba sosisy ny tenako. Zany hoe fatako ny olonareo de ny zavatra tediavan'izy ireo zany de mitady mpiara-mombona antoka mpamatsy akora fototra an'izy ireo mba ahafahany hoe afaka herinandro voaloha le vola azony namana faniry satria tsy mety tsy sahirana izy ireo. Misy ny tsy afaka mivarotra, tsy afaka mividy akora fototra, fa raha za zany eo amin'ny toerana de hanamora an'izay tady mpiara-mombona antoka ary azony commune ataoko mividy an'izany fitaovana zany mba ampiasaindreo de manao fifanarahana fotsiny hoe afaka herinandro de aloha ny vola mba ahafahany mividy an'ilay akora fototra ivarotana koba sosisy. Akoatran'izay eo ihany koa ny resaka barazy. Ara économique zany mampatonga ana amin'ny teny ara économique misy fampidirana ny ari-karena sy mampiakatra ny fari-piainan'le vahoaka zany le izy. Ara ny barazy satria tatsamo ny 900 ny vahoaka any amin'ny commune Talata Volonondry ny raha ho anahy de tetikasa barazy ny tena imasoka ahafahana mampiroborobo an'ireo tatsah eny fotony. Eo ihany koa ny lalana, eo ny tsena. Zany zany tena tetikasa ara économique be da be zany ny tetikasa azo ampiroboroboana indrindra ny tontolo ambanivohitra, fambolena sy ny fiompiana, fanomezana masomolo sy ny zezika ho an'ireo tantsaha. Fa eo anilan'izay tsy afa miala amin'ny ara-tsosialy tsika. Foto-drafitrasa maro samihafa nge mandeha foana zany amin'ny parallèle. Ianao afaka manao sekoly, ianao afaka manao CSB, ianao afaka manampy amin'ny resaka fitandron'ny filaminana, fa eo anatrehan'izay mila mijery an'ilay vahoaka madinika ianao. Zany hoe isongadina ny lafin'ny maha olona zany. Tena izay mihitsy namana faniry. Satria averika any reo olona reo raha ho forcenao andoha hetra, reo olona reo raha toka hoe manao gabiniera de asianao mandoha hetra, ampiakara aloha ny fahefa-mividiny. Tsisy dikany amin'ireo atsarana ny fiainany. Atsarao ny fiainany. Eny ary. Fanontaniana ray. Ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara ianao, misehatra anatin'ny fifidianana. Foto-kevitra sa ny fananana ny filomarika Ravalomanana tena zava-dehibe izay naharesy lahatra ny toky. Raha ho anahy manokana mahakasika ny antoko tiako Madagasikara ijoroako vavolombelona kely ty. Teo amin'ny député teo aloha ny tenako azo lazaina hoe mpiara-miasa akaiky an'ilay député teo aloha Tim tamin'izany. Assistant parlementaire tsisy tokony haferina angamba zany. Rehefa nisitaka tao anatin'ny antoko io député iray tsy tafiditra tao anatin'ny candidat-ny tiako Madagasikara de ny tenako normal raha hoe assistant parlementaire fantatry ny maro zany fa mandray vola, ara vola, fahefana de davina niaraka taminy fa na zany tsy vola, tsy fahefana nidirako be an-tanàna. Fa ny dirako anatin'ny antoko aloha voalohany indrindra satria tiako Madagasikara ny resahana. Principe ny antoko ny tena idirako amin'ny Tim ary anohanako an'izay candidat atolotry ny atoko tiako Madagasikara teo. Na iza candidat atolotry ny atoko tiako Madagasikara de vonona nanaraka an'izay candidat natolotry ny teo. De iny moa zany ny candidat natolotry ny atoko tiako Madagasikara, député avitra arabaina manokana izy ny amin'izao fotoana izao satria lany soamantsara ary nitarika tamin'ny isam-bato mavesatra de mavesatra de miarabana azy ary anisan'ny tena nanohana an'izany ny tenako. Ka raha ho anahy manokana de tena hoe ny fahitako fa président Ravalomanana rery ihany ny afaka mampandrosa an'ity firenena ity zay aloha zany mbola hijoroako ka na iza eo dia atolotro fa tohanako foana rehefa mbola miteny ny filoha Ravalomanana hoe tiana tohanantsika. Eny ary de amarana sika raha kotondra zaka toky zay candidat be ny tanàna ao anatin'ny commune Ambanivohitra Talata Volonondry. Eto ary ny teny fanentanana va aminao. Mbola ho avy manetsa be ho amin'ny fandarantsika rehefa tonga ny fotoana ny fampelezan-kevitra sy sisa ivalapatra kokoa amin'izay fa mijery anao ny vahoaka ny Talata Volonondry ary mety misy zanak'ampelezana nge ny mpitan-dranomasina anke hoe io toky kelinay io toky bôgosy sy ny sisa eto ary ny teny fanentanana. Ny teny farany ataoko de voalohany indrindra moa misaotra ny be ny tanàna commune Talata Volonondry todika manokana ho anazy ny tena satria navita zavatra izy, tena navita izy. Fa eto ny anaovako fanentanana indrindra ho antsika tanora rehetra ho an'ny mpifidy ao amin'ny commune Talata Volonondry mila be ny tanàna manakaiky vahoaka zany sika amin'izao fotoana izao ary isaorana anazy zavatra rehetra vitany mila be ny tanàna afaka mamany olona mponina eo ny eo mila be ny tanàna tanora ihany koa satria araka ny teneninao teo ny atoko tiako Madagasikara de manana relève ary maro ny be ny tanàna
kandida tanora ny tiako Madagasikara anaovana kokoa manokana izy ireo. Mety misy tsy voatonona fa kokoa manokana ho an'ireo kandida rehetra zay mielipatra ny era zay Madagasikara. mielipatra na eraka Madagasikara ka dia manao fanentanana ho antsika tanora satria aza dimy fa ny 100,000 mpifidy dia tanora. Aleotsika andeha hifidy ry tanora dia jereo tsara ilay olona tokony ho fidiana, jereo ny hafanapo sy ny fitiavan'ireo olona ireo afaka hampandrosa satria vitsany ny tanora ty handray andraikitra, ny tanora ny mialangalany ka raha misy tanora sazy vonona toany izy ireny ary manentana antsika tongava hifidy amin'ny andro ny 1 Desambra, tsy tena hoe izy mividiana izy fa ary mbola tsy fotoana moa zao. Tsy fotoana izany koa zao fa tongava fotsiny aloha mifidy dia rehefa ao anaty izoloary ianao manana ny safidinao manokana. Eny ary makasitraka anao toka dia heverina zany fa hahefa be amin'izany andraikitra ny safidina izany ary fanompoana vahoaka ary heverina ihany koa fanjara biriky ho an'ny tanindrazana handray ny namana avy any Tsiromandidy indray tsika dia Bovary Alain Patrick fa dia akasitrana ny vahintsika manaraka indray. Makasitraka namana Faniry. Tsy hoe lasa mamba dia misosoka akory ny voay fa io pampangolahy anaty katsaka zay mivoaka babany avokoa zay moa zany fa rehefa avy nandray ny Mikael Rakotomavy isika sy ny namantsika Rakotondrazaka Tokoniaina dia andray ny tanora avy any Tsididy. Tsiromandidy angeny tena fiantso azy fa le fanafoezana amin'ny taxi brosy dia hoe Tsididy dia iza moa zany Bovary Alain Patrick kandida ben'ny tanàna izy zay avy amin'ny atoko tiako Madagasikara miantsehatra anatin'izany fifidianana izany. Miarabanao. Miarabanao Faniry, miaraba ny mpiaino ny MBS rehetrarehetra koa amin'izao fotoana izao. Eny ary Bovary Alain Patrick tanora mitovy amin'ny namana teo aloha ianao zany iza marina moa zany ny ana Tsididy aloha zany efa mahafantatra hoe eny raha Bovary fa ho an'ny mpanaraka antsika zany tambazotra sosialy ny YouTube ny any ampitan-dranomasina zanakabelezany Tsiromandidy ny eto atoerany eto reo mpisehatra politika rehetrarehetra sy ny tanora izy ianao. Eny tompoka Bovary Alain Patrick kandida ny ben'ny tanàna Tsiromandidy ville ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara amin'ity indray mitoraka ity. Tanora tokoa ny tena mpandraraha ao Tsiromandidy, misehatra amina fandrarahana vitsivitsy ao ny tena koa betsabetsaka ny malala, tapaka malala moa zany rehetrarehetra ao anatin'ilay izy. Nafantarina ana teo amin'ny fanaovana ny resaka transport. Transport ohatran'ireny hoe kotisy ohatr'izany reny misehatra tao anatin'izany zay anisan'ny mitarika an'izany tao anatin'ny tanàna Tsiromandidy ny tenako nanomboka 2021 hatramin'izao. Isan'izany ihany koa saika fananganana orinasa kely vitsivitsy tao fa noho ny etraketraky ny sasany moa dia tsy tanteraka ilay izy dia fotoana izao ahafahantsika jery ny lalana anatanterahana izany. Naninona ny hoe Tsiromandidy tampon-tanàna fa tsy asa tany Mahatsinjo tany Kadinondry asa Tsinjoarivo sy ny sisa firy foko tany tokoa moa zany Tsiromandidy renivohitra Bovary? 40 foko tany Tsiromandidy. Marina tokoa zany tsara ilay fanontaniana satria naninona ny ao Tsiromandidy ville. Tsiromandidy ville satria tao ny tenako no nianatra fahazaza, tao ihany koa natao batisa, tao no mipetraka nandritra fotoana maharitra. Raha natadiditsika 2007 namboarin'ny président Ravalomanana ny lalana tany 2006. Izay ny tenako vao niala tao noho ny asa mandraraha tsy maintsy natole tany ivelany kely tany sy teny amin'ny faritra hafa dia nanomboka taona 17 indray ny tenako niverina teo tao misehatra ny fandrarahana dia izao tonga amin'izao toerana izao. Raha miresaka Tsiromandidy faritra Bongolava zany ny atao hoe faritra Bongolava moa zany ho antsika mpanaraka dia Tsiromandidy sy Fenorivobe zany no mamaritra azy distrika roa zany. Raha vao miresaka Tsiromandidy dia Alatromby rahatany zany ny tena mahoraka fa takon'izay le resaka fambolena vary, takon'izay le resaka produits locaux takony hoe tsaramaso, katsaka, rehetrarehetra zany, takon'izay le resaka fandrarana momba ny tontolo ny harenan-kibon'ny tany sy ny sisa andraikitra be ny tanàna ho ana Tsiromandidy tsy mora fa tena efa manana vina ve ianao ary zany hiatrehana zany an'izany
fanambokoavana zany eo anatreo ireo tena hoe hilainy ny vahoaka Antsoromandidy. Marina tokoa zany takony izy hatramin'izay fa fotoana zao no kafatsika anazy. Bovary Alain Patrick tao anatina efa taona zay nisehatra teo amin'ny fikarakarana ny tontolo ambanivohitra. Nanomorona ny atao hoe zezika compost tany zay nampianatra n'izany maimaim-poana, nampianatra ny karazana resaka savony sy resaka momba ny fanodonana vokatra sy ny sisa sy ny sisa. Tiako tenena zany hoe vinana olona miaina amina tontolo ambanivohitra no entina any. Na dia ataontsika hoe vily ary Tsoromandidy manana programme anazy sika ho mahakasika ny fanatsarana ny tontolo eo andrenivohitra. Fanaizana zany ny olona Tsoromandidy dia mpamboly any ambanivohitra daholo manana programme anazy an'izany ary tena feno ary mipetrapetraka tokoa zany. Dahora mba misy papa kely fotsiny fa zany aza de mizara betsaka aloha sao de voarainy mpifaninana fa zay mba azonao zarazara zany mba hoe tia tanora tia tokoa mba manana viana fa tsy de hoe tataitra fotsiny ny kandidany antokotiko Madagasikara ho Tsoromandidy Renivohitra. Marina mihitsy zany. Programme nentintsika aloha hatreto misy mangalatra foana. Nanao ny transport tsika dia nisy nanao lavadrano tsika nisy nanao momba ny rano sy ny sisa fa tiako tenenina tsy manina koa hoe sofianatra. Tsika no mitondra ny atao hoe programme nasana zezika tany voalohany. Raha tsika tonga eo amin'ny toerana amin'izay fotoana izay ny orinasana zezika napetrakantsika voalohany. Efa vonina ny ekipa teknika ao anatin'izany Pora Tsioely zany ao anatina fampilezan-kevitra efa mipetrapetraka ny fandaminana an'izany. Efa tokony nisy zavatra tamin'ny taona 2023 teo fa noho ny antony fanakanana dia voasakana ary tena voasakana ilay izy. Misy ihany koa programme ao mahakasika ny fambolena ireny vokatra fanodonana ireny vokatra any fotony ireny. Tsika zany manana fomba fanaovana ny atao hoe confiture sy ny sisa sy ny sisa. Efa nisy programme anazy saika ho atao mahakasika an'izany fa voasakatsakana moa tamin'izany tena mbola tsy nieritreritra ny zanao politika. Taona 2024 raika amby 2024 fa tena nisakana ny teo an-tanàna tamin'izany. Ankehitriny fotoana zao ahafahana mitondra an'ilay programme hoe io le izy ary fa ho tanterahana. Nanao lalakely tsika tao. Tsy niomana moa za fa misy an'izany orona tsara zany any nandefasana mercenaire zay tao nanakana ny lalakely. Ny antony dia tsotra. Tsoromandidy tompoko. Tsy ambanivohitra. Na dia hoe tsy renivohitra be koa ary. Fa ny lalakely ao aminay eny teneniko anareo fa mamotaka e. Tsoroko anefa fa ao aminay ny omby. Raha mbola eto Madagasikara anisan'ny hoe raha tsy voalohany dia faharoa Tsoromandidy amin'ny resaka omby. Omby ireny akan'olona manalina e. Makaiza zany ny volan'ireo omby ireo. Ao aminay misy camion firy mivoaka isan'andro, isan-kerinandro. Mitatitra vokatra. Mitatitra an'ireo vokatra, mitatitra omby sy ny sisa sy ny sisa. Makaiza zany tamerim-bidiny ireny. Tsy misy. Tanàna zany raha ohatra nareo ka miverina any dia tamin'ny namboarin'ny président Ravalomanana ny lalana. Izay no mandroso. Fa matoa zany misy zavatra mety hoe nanan-karena ilay rangahy anankiray na ilay ramatoa anankiray dia nampiakatra ny trano dia ohatran'ny hoe tsara ilay tanàna. Fa raha hoe foto-drafitrasa tsy mananay. Tsy mananay. Ny foto-drafitrasa miainga rehetrarehetra amin'izao zany dia tao aorian'ny fahataperan'ny mandana be ny tanàna teo. Normal. Prolongena kely ny mandana be ny tanàna tao anatin'izay daholo ireo zavatra miainga rehetrarehetra io. Satria mikoropaka. Mba ho hitan'ny olona mba manao. Any le izy. Eny ary Bovary naninona ny tsy hoe nandeha tamin'ny anarany tsy miankina ianao raha nilojaka na asa misy fikambanana koa antoatra ny nasolo-mamoaka vitsivitsy fa maninona amin'ny anarany antokotiko Madagasikara. Mazava ho azy i Bovary Alain Patrick tena team hatramin'ny 2002. Tsy hitany caméra ty tanako ty maratra. Tena mahazarivo tamin'ny 2002 no mipoaka. Nisy an'ilay olona maty iny any anatin'ny clip'ny ainga any. Iny olona maty any anaty clip'ny ainga iny tongony inilany eo amboniko. Za ombaniny iny. Tiako teneny efa tamin'izany niatrika an'izany atao hoe tolona zany Bovary Alain Patrick. Membre tao anatin'ny UNES tamin'izany.
tsy hanona anaran'olona fa misy mpitarika tamin'izany efa tsy tia mamoa izy amin'izao zay tsy hanonako ilay anaran'olona fa zay solotena mpianatra teto Antananarivo tamin'izany 2007 nisy solotena tany amin'ny propagande président Ravalomanana Tsoromandidy io tany nanamboarana ny lalana tamin'izay taoriana kely ny fanamboarana an'ilay lalana tany tamin'izany 2013 14 tamin'ny andron'ny docteur Jean-Louis Robinson tany Tamatavy niatrika ny atao hoe mitondra sonorisation nanaovana propagande tamin'izany 2018 fefin'ny Orange Tamatavy fatao any niatrika an'izany hoe sonoako ny anisan'ny asa tao tamin'izany ho an'ny K25 ho an'ny K25 mafy ny atrehanay an'izany tamin'izany satria manodidina anao olo-kafa daholo fa zany hoe noentin'ilay atao hoe etika principe idéologie dia nanao ny tena raha volana dia dahona zany dia hafa ny lalana fa hoe makaiza le principal le sasana tao anatina hetsika fotsy tenako no anisan'ny niantoka ny fitaovana atao Tsoromandidy sono tôbila sisa ny atrehana ny hetsika fotsy iny misy adidy apetraka atao anatin'ny tokotima ihany koa eny ary dia makasitraka ny Bovary amin'izay fanio-kevitra izay mino fa mbola tsy androany fa hiakatra ianao satria mbola lavitra ny lalao hatrany amin'ny fa 7 volana Desambra ano any satria 12 volana Desambra ny fifidianana communal no ho tanterahana firy ny mpanolontsaina Bovary 6 any dia miampy anaky 3 zay solitoera eny ary dia manaraka antsika zany ny fijery any Tsididy misy famerenany ty amin'ny onjam-peo eo ihany koa amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube zany mety manana hafatra kely ianao dia mba resao amin'ny vahoaka ny Tsoromandidy ara izay tsy hoe fampelezan-kevitra fa mba mety teny fanetanana fiomanana avy amin'ny kandida Bovary Alain Patrick any Tsoromandidy renivohitra eny tompoko eto dia todika manokana ho antsika pon'ny Tsoromandidy amin'izao fotoana izao mila mitandrina antsika satria zo fototra antsika ny mifidy fotoana izao ahafahanao mametaka ny mahainao anao ao anatin'izany atao hoe safidy izany anentana tongava mifidy na iza tianao fidiana na iza ny tianao fidiana dia tongava ianao mifidy zo fototra anao io iaho dikan'izay ataovy ny adidy mba tsy haninenanao any aoriana mahaizy ianao mifidy ary fotoana izao ahafahantsika mety manova izay zavatra rehetrarehetra mahaliana antsika sy tsy mety rehetrarehetra hatramin'izay tsy tena hoe iza mifidiana na iza fa tiako tenena hoe aza atao ny fialana ao anatin'ny fifidianana amin'ity fotoana ity zava-dehibe ity ho an'ny firenena manarakaraka an'izay dia zao arakaraka ny enitsika any misy ilay ho antsika Tsoromandidy aloha mbola tsy justifie tsara fa mandeha ilay resaka hoe afaka maka taratasy ny fokotany dia mifidy sisiny tadio tsara fa préparation zavatra hafahafa iny ho an'ny eto Madagasikara raha ohatra ka mila mailo zany tsika fa taro tsara hoe iza ny olona tokony hifidy ho antsika any anatina bureau de vote sy ny sisa amin'ity manaraka ity mila mailo tsara zany tsika ary tena mila mitandrina satria hiady amin'ny eo toerana eny ary dia makasitraka anao ihany koa misaotra anao faniry dia misaotra anareo mpanaraka ny fandarina ihany koa dia misaotra ny teknisiana tsy ambadimbadika atsy dia makasitraka ho tain'Andriamanitra daholo misy rahalahy tanora ihany koa teo mpisehatra politika niaraka taminao teo isaorana ihany koa ny zareo avy eo Ivatsy talata ny volon'ondry niakatra teto ihany koa samy tanora reny mahafinaritra teknisiana daholo ary amin'ity mahafinaritra ny candidat ny team amin'ity fa tanora daholo eny ary isaora Mikael Rakotomavo izay candidat be ny tanàna etsy amin'ny commune Ivato isaorana ihany koa Rakotondrazaka tokony aina avetsy talata ny volon'ondry ary Bovary Alain Patrick izay any Tsoromandidy renivohitra
natolotry ny antoko tiako Madagasikara avokoa izy rehetra ireny. Mbola ho avy isese toy aho reo kandidata tanora sy ireo kandidata zay misalotra ny anaran'ny antoko fa ataontsika famakiana lainy androany, ataontsika karazany avant-goût ary karazan'ireo hoe fampahafantarana ho antsika mpanaraka satria betsaka ianareo manoratra ty ampiny amin'ny hoe reny tanora zay lazaina fa relève reny mivoaka amin'ny sary maro samihafa reny faniry ankoatranao zay etsy amin'ny commune urbaine Ambohidratrimo de aleo mba hisehatra akory zareo mba hoenina ny feoany de entsika feony teo ny feon'ny Bovary ry Mika ry Toka mbola ho avy manaraka tsara feo daholo reo ary manana vina matipaika ahafahana mitondra fampandrosoana fa dia aza misaraka amin'ny fandarana dinika. Akasitrahako ny namana teknisianina, akasitrahako ihany koa ny fandrarana ny entanivon'ny MBS isika rehetra any atokantrano etanterana indrindra ianareo any am-pitan-dranomasina. Makasitraka tompolahy, makadela tompovavy.